voalohany indrindra aloha dia faly misaotra an'Andriamanitra satria ny vehivavy dia nahazo fotoana manokana mihitsy ny amin'ny valo marsa zany ary dia tsy aroana hoe enikajy amboninahitra amin'ny vehivavy malagasy fa tsy diso anjara amin'izany ary dia miarahaba sahady ny vehivavy rehetra koa isa-tokantrano isam-pianakaviana hoe mba hatsapa zany hoe atsara ny vehivavy eto amin'ny trano eto amin'ny tany sy ny firenena ary le hoe vehivavy kristianina fampandrosoana ny fianakaviana zao ny fiainana ara-panahy ny fanahy maha-olona ary izay indrindra ny tiako ametrahana hoe rehefa mampitodika ny vahoaka amin'Andriamanitra mitarika ny mpitondra dia modely ambony indrindra zany ary sarobidy satria tokony ho fantatry ny olona ho tsaroana nge hoe mandalo ty fiainan'ity fa kosa hoe mandrakizay antsika ve mandrakizay ny amin'ny paradisa sa mandrakizay ny amin'ny fahaverezana zao nefany misy an'ity fotoana ity dia hoe mbola andro pahasoavana mbola andro ny famondram-po mbola andro mpitahiana ary dia izay nitiana hoe itodian'ny olona amin'ny lalana tsara izay tokony izorana ka zay le hoe vehivavy antoko ny fampandrosoana vehivavy kristiana satria hita zany le lalana tsara dia tokony izorana ary dia eo ny ampianaran'ny olona hoe mandeha amin'ny finoana ary miaina amin'ny fanantenana dia nefa koa manaiky tefen'ny tenin'Andriamanitra zany ary ny tefen'ny tenin'Andriamanitra dia tsotra ny fankatoavana azy ny fampiarana azy ary indrindra ny fijoroana vavolombelona mihitsy zany tsy menatra ny filazantsaritsika ary zay le izy ary zay olona manaraka an'izay lalan'izay dia tsy mba diso lalana mihitsy fa hoe hitako ny lala tsara ka izorako hitako ny teninao ka nohaniko ny teninao ny fifalian'ny foky sy firavoravoan'ny fanahiko tokony faly mandrakariva zany ary efa sendra latsaka ao anatin'ny fahasairana sy ny zavatsatra sy manahirana dia miantso an'Andriamanitra ihany izy antsoa ia dia valiko ianao fa le izy mantsy tsy ahoana moa tsy takatry ny olona loatra le asarobidin'ny tenin'Andriamanitra dia manjary variana le amin'ny fiainana ara-nofo fotsiny ny olona nefa misy lalana tsara izay tokony izorona tokoa mahafaly indrindra hoe efa natao ny évangélisation amin'ny 3e arrondissement raha sitrapon'Andriamanitra dia atao ny évangélisation amin'ny 4e arrondissement ao amin'ny trampokon'olona isotra tsy mora tanterahana zany fa hoentinam-bavaka ary tsy misy mihitsy hoe tenin'Andriamanitra zany fitoriana ka miemotra mandroso foana ny tenin'Andriamanitra fitoriana ny tenin'Andriamanitra ary zay le mitondra fifaliana sy fiadanana eo amin'ny lapan'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra efa ela mantsy io ny karakaraina dia natao izy natao ampahatsorana fa be dia be ny asa fitoriana ao anatin'ilay izy ny hira ara-pilazantsara amin'ny maraina tontolon'andro misy fianaran'ny tenin'Andriamanitra koa ao anatin'ny lapan'ny tanàna fa ny hariva zany vao hirahira mampifaly ny olona fotsiny amin'izao dia ny entanina daholo ny olona rehetra ny vehivavy na tsy misy invitation ary dia mahazo tonga satria mandeha ampahatsorana sy ampitiavana tsika